mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Enao manahoana tompoko ny zaza minono kely rehetra salama tsara daholo ve miaraka amin'ny ray aman-dreny izay mitrotro an'izy ireo mahafinaritra terytsika aloha hivavaka akambana ny tanana dia ahondrika ny loha akipy ny maso hivavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao zahay fa mbola afaka amerina lesona indray ampio zahay mba ho zaza endry mahay mankatoa mahay miaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary lesona fahafiry moa tsika lesona faharoa fa sabata fahatelo isika zao lohateny efa manomboka mahaina ankizy rehetra alefa ary isa roa telo makany ampiangonana i Jesosy. Tsara be efa mahay tsy anjery andeha isika ho any antranon'ny Jehova. Ao nampiana kely le geste averinareo hoe tsy anjery isa roa telo andeha isika ho any antranon'ny Jehova. Ny ankizy kely indray nefa nahay no le mpampianatra. Ao ary tohizatsika ara ny lesona tamin'ny farany hitantsika rakizy namaky an'le orona taratasy i Jesosy teny lasaina tao hoe ahoana moa le lasaina tao araka nefa henontsika tamin'iny ny fanahin'i Jehova no ato amiko zay no nolasain'i Jesosy. Jesosy ingeny ny teny an'izany dia Jesosy ihany ingeny ambara amin'izany rakizy. Mahafinaritra ilay tenin'Andriamanitra. Faly be ny olona rehefa avy niaino an'i Jesosy namaky an'ilay orona taratasy ilay Baiboly dia nipetraka izy rehefa avy eo dia natao ny hira dia natao ny vavaka tao am-piangonana rehefa vita izay rehetrarehetra izay dia nivoaka ny fiangonana ry Jesosy fa mirava ny tao am-piangonana. Faly be daholo ny olona. Dia rehefa tonga tany an-tokotany rakizy tena natona an'i Jesosy zaza vavikely anankiray dia hozy izy hoe Jesosy misaotra anao fa tena tsara be ny teninao. Tsika koa ve rakizy kely afaka miteny amin'i Jesosy hoe misaotra Jesosy. Ao ary andao hiaraka hitena an'izay amin'i Jesosy tsika manisa telo isa roa telo misaotra Jesosy tsara be. Mila mahay misaotra an'i Jesosy tsika rakizy satria tiantsika Jesosy, mizara ny teniny amintsika Jesosy, manomentsika fahendrena Jesosy. Tiany ankizy madinika Jesosy
tian'ny ray aman-dreny Jesosy tia ny olona rehetrarehetra Jesosy. Dia isika ihany koa rakizy tokony ho tia ny olona rehetrarehetra dia mizara ny tenin'i Jesosy amin'ny olona rehetrarehetra dia mahay misaotra any Jesosy. Mazava, mahay maninona hoe tsika zany? Mahay misaotra any Jesosy. Ndao averintsika indray mandeha ilay fisaorana any Jesosy hoe misaotra Jesosy eo averina 1, 2, 3. Misaotra Jesosy eo. Tsara be, mahay misaotra any Jesosy ny ankizy rehetra. Izay indray ary aloha ilay sika androany dia tohizantsika indray amin'ny heriny faranantsika amin'ny heriny. Andeha ary tsika averintsika ny lohateny sy ny lesona. Lesona faharoa, mankany am-piangonana i Jesosy. Tsy anjery, andeha isika ho any antranony Jehova. Tsara be, efa mahay ny ankizy rehetra. Bravo! Eny ary. Ndeha faranantsika indray ny fotoana ray vavaka sika dia rehefa avy eo tsika anao iniry fanaovam-beloma, akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hivavaka isika. Misaotra Jesosy eo fa tia anay ianao, manome ny teninao anay isan'andro. Misaotra Jesosy malala. Amen. Ndeha ary fanao velomintsika ao aorianan'ny isa 3, 1, 2, 3. Tia mifanao veloma, veloma, veloma. Tia mifanao veloma amin'ny herin'ny Dray. Veloma tompoko, mandra-pioana indray ary. Saotra n'Andriamanitra indray sika rakizy fanomeny sabata fitsaharana dia manasa antsika rehetra izy mba hitsahatra hiaraka aminy amin'izao sabata izao. Dia hiaraka hianatra ny teny indray sika fa alohan'izany rehetrarehetra izany aloha dia tsara foana ny mivavaka dia akambany indray ary ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Jesosy zokinay eo, misaotra anao indray izahay fa omenao anjara fotoana amin'ny fandaharana amin'izao sabata izao. Taio ny ankizy rehetra mba ho endry hiaino tsara sady ho zazam-pakato amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sitrana ihany no ny farany. Izay indray ny tantara ho arahantsika. Sitrana ihany no ny farany. Ny tsenjerintsika dia ao amin'ny tantara voalohany 2:20. Midera any Jehova. Midera any Jehova. Andao indray hiaraka merina ary tsika rehetra. Midera any Jehova. Bravo! Anaraka ny tantara ary sika izao dia mihaino tsara daholo sady mijery tsara. Nandeha ny ampitany ranomasin'ny Galilea tamin'ny sambo Jesosy ny mpianana. Nisy vahoaka marobe niandry azy ireo. Niandry niaraka tamin'ny vahoaka i Jairo. Narary mafy ny zanany vavikely ary tonga hiantson'i Jesosy izy mba hanasitrana azy. Saingy tsy Jairo ihany ingeny naniran'i Jesosy hijery azy tamin'ny fomba manokana fa samy teo eo akaikin'i Jesosy daholo ny olona rehetra. Ny tangorona ny fanentina nodidina azy izy ireo. Ka sarotra dia sarotra taminy nandeha. Nisy vehivavy iray naniry ny ahitan'i Jesosy mihoatra noho ny rehetra teo. Narary nandritra ny fotoana ela loatra izy. Nandritra ny 12 taona dia nandeha nanatina dokotera maro izy saingy tsy nisy afaka nanampy azy. Nare anefa izy fa afaka manasitrana olona hono Jesosy. Ny mahita azy fotsiny tokony ataony, fantany fa afaka manasitrana azy izy. Ary eny izy tao anaty vahoaka be. Nisisika izy ary nisisika teo anelanelan'ny olona saingy kely loatra izy ary be loatra ny vahoaka. Nandalo teo akaikin'i Jesosy. Izany ny farafanantenany. Natsotra ny tanany ary nikasika ny sombony kely indrindra tamin'ny fitafiany taty aoriana izy. Teo no eo dia fantany fa sitrana izy. Sambany teo amin'ny fiainany tao amin'ny taona ela nandritry ny 12 taona no natsapany tena ho salama tsara.
kanefa avy eo dia nijanona Jesosy. Iza no mikasika ho izy nanontany. Nieritreritra Petera ilay naman'i Jesosy manokana. Hoy izy hoe fanontaniana hafahafa koa izany. Marobe ny olona mandonanao ao anatin'ny vahoaka be izao. Saingy fantar'i Jesosy fa nisy olona iray manokana nikasika azy. Tsapako fa nisy herina nasitrana niala tamiko hoy izy. Nanjary nangina dia nangina ny vahoaka. Jery nanodidina azy izy. Avy eo dia iny ilay vehivavy nangovotra ny atoraka teo amin'i Jesosy. Nolazainy tamin'i Jesosy fa izy no nikasika azy ary sitrany izy. Avy eo dia nisaotra an'i Jesosy tamin'ny nanasitranany azy izy. Nitsiky fatratra Jesosy taminy. Faly loatra hoy izy. Sitrana ianao satria nino ianao fa afaka manasitrana dia mandeha any am-piadanana. Taorinan'izany dia fantatra ilay vehivavy fa sitrana izy sady nino an'i Jesosy. Mba azonareo an-tsaina ve fa mety niafaliany nankalaza an'i Jesosy izy satria nihevitra azy izy ary nanasitrana azy. Raha vao miforaka izy namako tafahoana aminareo indray amin'ity sabata ity ary dia faly indrindra koa manonona ny fiadanan'i Jesosy ho antsika tsirairay avy raha eo am-piarahana mamerina ny lohahevitra fafito isika. Ny lohahevitra fafito izay manao hoe intsivy nanao tsia, intsivy nanao tsia. Ny andalan-teny izay nataontsika tsy anjery dia anisan'ny andalan-teny nafinaritra indrindra amin'ny Baiboly rakizy. Sady tsy izany aiza ireny no ahitana azy io ao amin'ny Salamo 7:1-2. Salamo 7:1-2 manao hoe misaora an Jehovah ry fanaiko ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Misaora an Jehovah ry fanaiko ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Salamo 7:1-2. Eo amin'ny fiainantsika tokoa rakizy namako dia mila misaotra an Jesosy mandrakariva itsika. Ary tsaroa fa tato anatin'ity lohahevitra ity dia ampianarin Jesosy itsika mba hanaiky mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay dia hirotsaka amintsika mivatravatra angerakizy ny fitahiany ary izany ny tanjon'i Jesosy tato anatin'ny lohahevitra ka dia manasa anao indray ary andeontsika hanaraka ny mpitiavana ny tantarantsika. Dia mirary sabata mahafinaritra ho anareo ndahoary. Tia mitsidika valan-javaboary ve ianao? Efa hitanao ve ny famahanana ireny biby ireny any amin'ny valan-javaboary? Ny fanadiovana ny tranony asa be mihitsy ny anoaraka izy. Asa be mihitsy ny anoasy ny fianakaviany tao amin'ilay vala izay mitsingevana nisy azy ireo. Taorian'ny asa mafy nandritry ny 20 taona dia vita ihany ange samy fiara. Na dia vita aza nefa izany dia mbola maro ny asany andry. Raha vao niresaka mikasika ny samby fiara Andriamanitra dia nilaza ny antony hanorenana izany. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia hanalanao ao aminao 7 avy lasy vavy. Ary ny biby tsy madio isan-karazany 2 avy lasy vavy. Samy nasiana lasy vavy avokoa ny biby rehetra nampidirina tao anatin'ny samby fiara. Tsy nisy navelan'Andriamanitra ho lany tamingana izy ireo, na ny vorona, na ny biby kely, na ny biby lava, na ny hala, fa samy navelan'izy sationany hiditra tao anatin'ny samby fiara avokoa. Tsy maintsy nanangona sakafo ho azy sy ny fianakaviany ary ho an'ireo biby ihany koa ngeno ahy. Mbola lava mantsy ny fotoana hijanonany ao anatin'ny samby fiara. Vita ihany ny samby fiara. Efa tafiditry no asy ny fianakaviany tao avokoa izay rehetra nilainy. Nofenony ny hevitra sy ny toerana malalaka rehetra. Vetivety dia voahomana ny toerana ampidirana ireo biby. Dia niaraka ny fanambaran'Andriamanitra mihitsy ny fisehoana izany. Tonga nanatona Noa ireo biby avy any an'ala. Taony nandeha, taony tsambikimbikina, taony nandady tsororo, taony nikisaka. Na zendana tokoa izany filaharana mbola tsy fahita izany. Nisy tanana tsy hita maso ny tarika ireo biby ireo hatreto hoe ao amin'ny samby fiara. Ino asy ny fianakaviany kosa tsy nanao afa-tsy nitondra azy ireo teo amin'ny toerany. Vetivety izy ireo dia vonona ho amin'ilay dia lava beraka izy.
nahazo asa vaovao indray nge no ay nanjary mpiandraikitra ireo biby tao ambala indray izy sy ny fianakaviany no nikarakara ireo biby ireo nandritra ny fotoana nijanonany tao. Asa be izany mikarakara biby fiopy 2 asa efa manahiranako. Mba eritrereto ange izany hoe mikarakara biby anjatony izany tena mitadasika noho ny kianja filalaovam-baolina mihitsy ka. Sady tsy mba rindrina iray fa rindrina telo feno biby. Mila sakafo avokoa izy rehetra. Mila nodiovina tsy akato ny efitrefitra tsirairay. Tsy dia fialan-tsasatra na fitsangatsanganana mihitsy ny anoasin'ny fianakaviany rakizy fa asa be fikarakarana biby nomen'Andriamanitra iraka manokana izy ireo. Ary dia niara-ny asa izy ireo tao amin'ny trano nitsingevana nisy azy mba hikarakara ny zavaboarin'Andriamanitra. Mbola mila antsika fianakavian'ny mpino miara-iasa aminy koa inge Andriamanitra mila fikarakarana ny tranontsika, sekolontsika, ny fiangonantsika. Mila fikarakarana manokana ihany koa inge rakizy ny fianakaviany mbola maro ny asa tokony ataontsika. Miantso ireo izay tia azy Andriamanitra mety izany. Mety eritreritra isika fa tsy asa mahafinaritra ny manasa fitaratra sy ny mamafa trano ary ny manasa lovia. Mety tsy dia ho mahafinaritra no azy ny fianakaviany koa ny nanadio ny maloto ny biby sy nakavilla ho azy ireo saingy izany no asa izay nampaindraiketin'Andriamanitra azy ireo. Ary tsy maintsy natao izany koa dia niara-ny entana izy ireo. Matetika koa dia mora kokoa ny miasa miaraka noho ny miasa irery. Maneho fitiavana an'Andriamanitra ange isika rehefa mamita ny asa izay nampanaoviny antsika amin'ny mpifaliana. Andao hiaraka anao ny asany ary ny fiaraha-miasa ao anatin'ny fianakaviana dia tsara ovy fa hanehoantsika fa zanak'Andriamanitra tokoa isika. Ka raha miara-miasa ao anatin'ny fianakaviana isika dia miara-miasa amin'Andriamanitra. Ampifaliana indray no iarabanantsika tanora zandriny. Lesona fafito indray zany zao ny arahantsika mamerina. Lehilahy iray tao an-tsambo. Izay indray ny lohatenintsika. Tsy anjerintsika marika toko 5 andininy 5:30. Ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy. Izay le tsenjery voalaza tao amin'ny marika toko 5 andininy 5:30. Tantara anankiray izay nafinaritra tokoa, nampitaintaina nefa. Ny tantara ny anarantsika nandritry ny herinandro dia mbola ny tantaran'i Paoly ihany. Tao anatin'ny dia misionera izay nataon'i Paoly izy efa gadra tamin'io dia rendrika ny sambo. Vaky ilay sambo ka voatery ny lomano tao anatin'ny ranomandry tao anatin'ny atsika izy ireo ary dia teo amin'ny nosy anankiray antsoina hoe Melita. Teo amin'ny nosy io tsisy maty avokoa ny olona rehetra arak'izay efa nambaran'i Paoly. Rehefa nampirehatra-afo izy ireo mba hitaninana afo dia nikekeriny bibilava misy pozina i Paoly. Nieritreritra tokoa ny tompon-tany fa hoe tena mpanota be ary tena ratsy fanahy be io matoa na dia afaka tany amin'ny rano ara dia tsy namelan'ny biby. Kanefa nahagaga tsy maty i Paoly. Toe-javatra anankiray izay nampiasain'Andriamanitra mba hitohizany ny fanapariahana ny filazantsara ny toe-javatra niseho teto. Hitantsika fa rehefa hitan'ny reto mponina tao amin'ity nosy ity ny toe-javatra niseho dia nevery zareo fa Andriamanitra Paoly. Dia netiny zareo tany amin'ilay filohan'ilay tanàna, tany amin'ilay gouvernoura mpitarika an'ilay tanàna. Ary nanjary voaray tsara ry zareo. Tao anatin'ny fanontaniana napetraka ilay gouvernoura dia nahafahany nampita ny mahakasika ny filazantsara sy ny amin'ilay Andriamanitra izay mpamorona an'izao tontolo izao sy tian'ny olombelona. Tao anatin'ny fotoana rehetra izay nijanonan'izy ireo teo dia nanasitrana i Paoly. Nanambara momba an'i Jesosy izy ary nanasitrana ary anisan'izany ny rain'ity gouvernoura ity izay antsoina hoe Poplio. Poplio zany ilay gouvernoura ny dadan'izy io dia narary efa saika maty dia Paoly nanasitrana azy. 3 volana izy ireo no mipetraka teo amin'ny toerana io voakarakara tsara avokoa.
noho n'izay toe-javatra izay. Ary rehefa hiala teo zareo afaka 3 volana dia mbola nomena vatsy ihany. Hitantsika izany tanora namako fa nampiasain'Andriamanitra ny toe-javatra rehetra mba hitoriana ny filazantsara. Ary i Paoly dia tsy mba nianahany izy na hoe varindrina fa nanararoatra ihany koa ny zavatra rehetra niseho mba hanampiana ny hafa. Na dia tao anatin'ny toe-javatsarotra ara ny misy azy dia nanana fotoana foana izy hanampiana ny hafa. Tian'Andriamanitra ihany koa isika mba hanampy ny hafa, hanana fotoana izarana amin'ny hafa, hanohanana ny hafa, hanomeza ilain'izy ireo na dia ao anatin'ny toe-javatra izay mety manahirana antsika ara. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia maneho sahady isika ny fankatoavana an' Jesosy. Amin'io fomba fanampiantsika ny hafa io. Ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro indray izany tanora namako dia nampahafantatra antsika fa afaka manara-dia an' Jesosy isika amin'ny fanomezana ny zavatra izay ilain'ny hafa. Amin'ny alalan'ny fanampiantsika ny hafa dia izany no maneho ny fanarahantsika dia an' Jesosy. Nanampy antsika ihany koa mba hazoto hitady amin'ny fomba rehetra ahafahana manome izay ilain'ny hafa ary mba hanapa-kevitra hampahery ny hafa sy hanampy an'ireo manodidina antsika ary indrindra hizara ny momba an' Jesosy amin'ireny manodidina antsika ireny. Tadidinareo ve ny hafatra nampitaina tamintsika? Mitady hirika hanampiana ny hafa isika amin'ny toe-javatra rehetra. Mino fa anandrana an'izany koa ianao? Izany izay indray ara ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro dia mirary soa antsika tanora mandrakariva mandra-piona indray ary. Miarabany tanora mantoanto rehetra ny 13 taona sy ny 14 taona indray natratra izao fotoana miarenantsika ny lesona nianarantsika tao anatin'ny herinandro izay. Lesona fa 7 no nianarantsika tao amin'iny herinandro iny izay mitondra lohateny hoe manongila tsofina ka ny fizarana voalohany no nianarantsika aloha fa ny fizarana faharoa amin'ny herinandro manaraka. Manongila tsofina ny tsenjery dia ao amin'ny Salamo 170 andininy 7 andeha rahantsika mamerina izany rehefa hainao. Jehova asio fiambenana eo alohan'ny vavako, ambeny ny varavaran'ny bolotro. Arak'izay tsenjery izay dia rapitaina amin'ilay lohateny dia ny lohateny dia manao hoe manongila tsofina kanefa ny tsenjery dia milaza fa asio fiambenana eo alohan'ny vavako, ambeny ny varavaran'ny molotro. Inona izany ny fandraisan'ilay sofina sy ny molotro? Mazava loatra fa namoronan'Andriamanitra antsika dia nomeny sofina 2 isika ary nomeny vava anankiray. Ny dikan'izany dia izao: ny sofina no natao hiasa kokoa noho ny vava, ary izany no nahatonga ny mpanao salamo hivavaka amin'Andriamanitra mihitsy mba hiambenana ny vavany, mba hiambenana ny varavaran'ny molony. Satria indrindray tokoa isika dia miteny tsy mijanona, tsy mieritreritra hiaino ny hafa mihitsy isika fa ny atsika ihany ny tantaraintsika dia ny atsika foana ny tenentsika. Tsy mieritreritra izay tenenina akory azy isika indraindray. Kanefa ny Ntaolo malagasy ihany koa dia nampianatra antsika fa avadibadeo impito ny lela mialohan'ny tenenana. Ka ny lesitsika izany tamin'iny herinandro iny tanora mantoanto dia nampianatra antsika mihitsy mba angatahantsika amin'Andriamanitra, ny mba ahaizantsika mampangina ny vavantsika fa kosa ahafahantsika manokatra ny sofintsika mba hiaino ny hafa. Tadidio fa ny fiainonao ny hafa dia fiheverana ny hafa izany, izany hoe fanambarana fitiavana ny hafa, ny fahaizana miaino ny hafa. Ary amin'ny maha-kristianina antsika dia mamaritra ny maha-izy antsika amin'ny fivavahana kristianina ny fiheverana ny hafa. Raha tena kristianina ianao, raha tena mpanara-dian'i Kristy ianao dia ahihevitra ny hafa, ahiaino ny hafa. Tao anatin'ny fiarahantsika mianatra tao dia nahita tantaran'ilay renim-pianakaviana izay niaino ny zanany isika. Ilay fitsipika eo amin'ny fihinanana akondro izay moa ilay izy, ka isaky ny
rehefa tsapany hoe manana olana ty zananytika nefa tsy mamboraka ny olany amin'ity reniny dia nanapa-kevitra ilay renim-pianakaviana fa hiresaka amin'ilay zanany ka izao rehefa miresaka amin'ilay zanany izy a dia ny zavatra nataony dia nametraka fanontaniana izy ka rehefa miteny ilay zanany a dia manomboka mihinana akondro izy dia mihinana akondro izy a dia miaino an'ilay zanany mitantara eo dia amin'izay fotoana izay ny antony nihinanany akondro a dia amin'izay izy a tsy manapaka ny tenin'ny zanany na tsaratsara na manameloka an'ilay zanany a eo amin'ilay resaka ataon'ilay zanany ary nahomby mihitsiny a ity titikady izay nataon'ity renim-pianakaviana ity satria rehefa niaino an'ilay zanany izy a dia nisokatra koa ny foniny zanany a ary fantany a ny olana izay mianjady amin'ity zanany ity ny rariako ray aman-dreny a izay maheno an'izao lesona izao dia mba hanaovantsika fanandramana ihany koa a iaino an'ireo zanantsika ireo kanefa ho an'ny tanora mantoanto ihany koa a dia miaino ny hafa ihany koa asika atao tsara ny mampiatra ny lesona miaino ny hafa isika manongila tsofina miaino ny hafa satria fanehoam-pitiavana izany ary fanehoana ny Kristy mihitsy a i Kristy izay niaino ny hafa fony izy teto an-tany niaino ary nanampy ny hafa tamin'ny olona rehetra izay natrehan'ny vahoaka rehetra dia ny tompo ary hitany tanora mantoanto rehetra dia manomboka izao dia anao izany vavaka nataon'ny mpanao salamo izany ihany koa ny mantoanto rehetra ka hangataka amin'Andriamanitra mba hanisy fiambenana eo alohan'ny vava ary mba tonga ny tompo hiampina ny varavaran'ny molotra ka tsy teniteny foana na hitsaratsara ny hafa na hanameloka ny hafa fa hiaino mandrakariva ireo namantsika ireo dia mirary soa indrindra ary ho amin'ny fiarahantsika ny toy ny lesona amin'ny manaraka indray dia veloma daholo. dia faletra ny tavaraka amintsika zatovo namana rehetra izay mihainony radio zis manaraka ihany koa ny pejy facebook dia mifakahita mivantana tratrany sabata sia fifaliana lay franco hitondra amintsika ny fampitinana ny loha hevitra mahakasikana hoe afaka mifandray ve ianao raha za mifantany izany moa zany apetraka amintsika zatovo dia tonga dia mazava mivaliny afaka mifandray aka amin'ny fotoana rehetra afaka mifandray satria nahoana satria manana telefona tsy misy zatovo tsy manana telefona zany fa raha ohatra hoe misy zatovo anankiray tsy manana telefona dia ohatrany hoe sampona fa manana telefona avokoatsika ino no afahantsika mifandray ary zay no tonga antsika toa dia mamaly hoe afaka mifandray ka matoa tsy afaka mifandray dia tsy misy réseau matoa tsy afaka mifandray dia mety hoe tsy misy crédit fa amin'ny ankapobeny dia afaka mifandray isika inona ny lesona tsoahana amin'izany andevaka itsika ny Isaia toko fahinana andiny fahavalo Isaia toko fahinana andiny fahavalo dia izao mivoalaza ary nandreny feon'ny tompo nanao hoe iza no rahako ary iza no andeha ho irakay dia hoy za inty aho irao aho zany no voalaza amin'ny Isaia toko fahinana andiny fahavalo anisan'ny toko sy andiny ny efa fantatsika ihany ange io fa andeha izy tonantsika lesona izy amin'izao sabata izao afaka mifandray ve ianao ry tanora namako ry zatovo namako inoy tsara afaka mifandray tokoa isika fa le fifandraisana eto dia fifandraisana amin'Andriamanitra tapaka ve fifandraisana amin'Andriamanitra sa mbola mitohy indraindray ohatra ny tsy mahataitra antsika izany rehefa fifandraisantsika amin'ny namantsika ny tapaka tsy misy ny connexion sy ny sisa mitomanytsika malahelo tsika manita izy teo miravoravo tanantsika tsy hay hoe naninona fa mba mahakarary antsika ve mba mampiasa ny saintsika ve hoe tapaka nge fifandraisako amin'Andriamanitra tsy misy zanga mba manana fotoana enona an'Andriamanitra zanga mba manana fotoana iarahana amin'Andriamanitra tsy misy fifandraisana tsony zany ny tena mampalahelo indrindra zany ny zava-doza indrindra noho izany afaka mifandray ve ianao zay le lohateny Andriamanitra ny resaka eto dia no tsara roa ny hoe mivavaka manompo an'Andriamanitra dia zao ianao miresaka aminy ary izy miteny aminao zay ny hoe mivavaka amin'Andriamanitra ny hoe mifandray amin'Andriamanitra dia ianao miresaka aminy ary izy miteny aminao zany no antsoina hoe fanompompivavahana ianao mivavaka izy koa miteny zay le fifandraisana fantena mipetraka mbola misy ve izay fifandraisana izay
efa impiry moa io andriamanitra io miteny amintsika fa tsika tsy miaino le mivavaka aloha zany tsika mba mivavaka ihany andao hivavaka de mivavaka tsika andeha hivavaka de mivavaka tsika andeha ho any am-piangonana rehefa avy eo de mandeha tsika fa zao isika ve mba miaino mazoto miaino satria zay le fifandraisana rehefa ny am-piangonana mandeha ny tenin'andriamanitra toryteny miteny ange andriamanitra amin'ny fotoana iny fa tsika miresaka tsika milalao telefona tsika tsy mifantoka mandeha ny loha hevitra eto amin'ny radio azisy firy amintsika moa ny tena miaino kanefa de miteny andriamanitra ry tanora namako tiano antso amintsika amin'izao sabata izao hoe aza tapahana ny fifandraisanao amin'andriamanitra afaka mifandray ve ianao mitenena amin'ity sabata ity afaka mifandray ka raha ho any am-piangonana tena hifandray amin'andriamanitra iaino azy hira ho azy hivavaka aminy zany nantsona hoe fifandraisana amin'andriamanitra de zao no teny Isaia zay tiako fampiarantsika any ko araka nyvakina teo ary nandre feon'ny tompo nanao hoe iza no rahako ary iza no ndeha ho irakay de hoy zaho inty aho irao aho mitena zany amintsika andriamanitra iza no irahako mba henontsika ve zany iza no irakay mba rentsika ve zany fa tonga amintsika zany amin'ity marain'ity de mba mitenena hoe inty aho irao aho dikan'izany de zao hoe raha io andriamanitra zay tianao ataoko de ho ataoko ka ninonina tenin'andriamanitra orenao am'izao samy no avy de ekeo arao fa tsy mbola nisy olona tratra ny zavatra tsy nety tamin'ny fanarahana ny tenin'andriamanitra fa tombotsy ho mandrakariva no azo rehefa manaraka sy manaiky ny tenin'andriamanitra isika ka miaino tsara azy toy zay ny loha hevitritsika ary fifaliana ny franco ao manaraka indray velomary sakandalana nefa tsisy ifaharana miankavy anao tiny zay atao fa hoy ny teny na marireny de tsy voatery hoany amireny nona havonjy
ampifaliana indray no ifankahitako aminao amin'ity fotoana ity amin'ny lesona fahafito sika amin'ny loha hevitra hoe ilay fifanandrinana lehibe ka ny lohateny izay arahantsika mandinika amin'ny androany dia hoe entany ny fanantenana kanefa milohan'izay dia andao hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io fifaliana ho anay indray ny manana ity fotoana ity ahafahana miara-mianatra ny teninao mamela ny tsy fahatanterana rehetra ary aoka ny faneno masina no ampianatra anay ny faneno masina no hitari-dalana zao fotoana zao ary ny faneno masina no ametraka ny teny ka hitondra fankahirezana hitondra fanantenana ho anay ny izao fiaraha-mianatra izao fa nivavaka tinonina sy agnatahany amin'ny anarana Jesosy Reriany. Amen. Entan'ny fanantenana ny andinina tao tadidina dia mivalaza amin'ny mpaminany Isaia 4:10 manao hoe ary ho lazaina amin'izany andro zany hoe indro Andriamantsika izay nandrasantsika amonjy asika, indro Andriamantsika Jehova izay nandrasantsika koa aoko faly sy ho ravoravo amin'ny famonjeny isika. Ny fanantenana izy andray moa tsy mahay maniry an'izany, izy andray tsy tia an'izany fanantenana izany. Ny fanantenana no tena tokony ananako sy anananao zay miaino izao. Kanefa itsangilana amin'ny fifanandrinana lehibe azy dia hiezaka ataon'ry Satana ady ataon'ry Satana koa antsiraray avy. Ny ataon'ry Satana dia ny atonga sy ny atonganao tsy anana izany fanantenana izany intsony. Ary izay ny antony izao loha hevitrintsika androany zao hoe entany ny fanantenana. Tiako ny laza aminao mpiara-mianatra io fa anisan'ny loha hevitra anankiray lehibe izay fototry ny soratra masina ny fanantenana amin'ny fiverenana Jesosy fandrony tsy ho ela intsony. Toy ny kofevolamena manavatsava ampeny tsirairay avy ao anatin'ny Baiboly zany ary andininy maro ny amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao no manambarany amin'ny hoe iverina indray Jesosy. Zava-dehibe iloha hevitra ny amin'ny fiverenana Jesosy io. Rehefa naseho tamin'ity taranaka ity tamin'izao taranaka izao ny toe-javatra ara-paminaniana rehetra ny amin'izany fiverenana Jesosy zany dia samy nentanentana ny fony rehetra samy niny fa hoe isy toy fanantenana lehibe anankiray io. Ary dia zao samy niezaka nitory, samy niezaka nanaparitaka an'izany ny tsirairay avy manerana ny vonin-tany amin'ny firenena maro samihafa. Anisan'izany ireo mpanavao fivavahana izay efa nianarantsika tany aloha-tany. Ary tsy laza tsy fotsy antsika mitakandry William Miller izay ho iresantsika amin'ity androany ity. Ho zaraintsika roa zao dinidinika zao anatin'ny fotoana fohy dia ny voalohany dia hoe ny fiavian'i Jesosy fandroana. Ary ny faharoa dia ho resantsika vetivety ny mikasika amin'ny fanandramana ny ainan'ny William Miller ka natonga azy ihany koa anana sy ivoy an'izay hoe ny fiverenan'i Jesosy izay. Ny zavatra andrasanga ny amin'ny voalohany zany dia hoe ny fiverenana Jesosy fandroana. Anahoana tokoa moa zany toe-javatra izany? Izany no teny nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra fony izy handao ireo mpianatra tamin'izay fotoana izay. Izao no voalaza amin'ny filazantsarany Jaona toko 2:10. Filazantsarany Jaona toko 2:10 izay fantatrantsika raha teo ny 9 hatramin'ny 9 dia hoy izy hoe aza malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro ato zany dia efa nilaza taminareo fa andehamboatra fitoerana ho anareo ary raha andehamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy ndraiky andray anareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Jesosy mihitsy izy tenany no nilaza manao hoe tsy maintsy mbola hiverina, tsy maintsy mbola hiverina. Ary zay no fanantenana ary namafisin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny bokin'ny Titosy no manambara izany fanambarana izay nambarany ny apôstôly Paoly izany amin'ny Titosy toko 2 no ahitantsika izay andiny soratra masina mahafinaritra loatra izay ao amin'ny 9:10 manao hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Izany ny fanantenana kristiana. Fanantenana anankiray izay androandray ny mpino rehetra, toriana ny fiangonana maro samihafa, toriana tamin'ny vanim-potoana maro samihafa ary mbola toriana ihany koa ankehitriny ho avy Jesosy. Fa mitondra inona ho antsika moa ny fiverenan'i Jesosy. Ry mpiara-mianatra namako isy andiny soratra masina maro anatin'ny Baiboly milaza fa ny fiverenan'i Jesosy ny manafoana ny fahoriana rehetra. Ny fiverenan'i Jesosy ny manafoana ny aretina rehetra, ny ady ny fifandirana, ny olana maro samihafa. Ny fiverenan'i Jesosy ny mamerina antsika indray amin'ilay edena vaovao izay simba noho ny fahotana. Ny fiverenan'i Jesosy ampifankahitandray ireo malala ireo olona izay nosarahany fahafatesana. Ny fiverenan'i Jesosy
no mitondra antsika ihany keo any am'le toerana zay ho manotomba antsika le lazaina hoe fiainana mandrakizay. Anahoana ny fomba fisehoany izany toe-javatra izany? Anahoana ny fomba fisehoany izany toe-javatra izany? Arabaky teny ve? Aranofo ve? Manahoana ny zavatra mitranga zao no voalaza ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 12 ny boky farany indrindra ny baibolitsika. De zao no voalaza ny amin'ny 9 hoy izay manambara ireo zavatra ireo. Eny, afainganao. Amen. Avia Jesosy tompo. Tena ho avy Jesosy. Fanantenana mafinaritra loatra izany, ary fanantenana tena tokony iaina antsika isan'andro san'andro izany fiverena zany. Ary zao no voalazan'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 1. Asan'ny Apôstôly toko 1 ka ny 9:10 zao no voalazany tamin'ireo mpianatra izay nanao hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery lanitra ianareo? Iny Jesosy zay nakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Tena ho hita arabaky teny ny fiverenan'i Jesosy. Tena ho hita ny tsirairay avy izany toe-javatra izany. Ary ny Apôstôly Jaona moa dia manamafy an'izany amin'ny Apokalipsy toko 1 ka ny 7. Dia manamafy an'izany ny Apôstôly Jaona tamin'ny fahitana ny mena azy tao amin'ny nosy Patmos, manao hoe indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy. Ho hitany maso izany fiverenan'i Jesosy zany. Ho hitany rehetra izany fiverenana izany. Ary izany mbola lazain'i Jesosy amin'ny filazantsara Matio toko 4:20 ka ny 7:20, filazantsara Matio toko 4:20 ka ny 7:20. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. 7:20 manao hoe fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka ho hita hatrany andrefana dia tahaka zany ny fiavinany zanak'olona. Jesosy mihitsy milaza fa ho hita amin'ny toerana amin'ny rehetra ary ny maso rehetra ho reny sofina izany rehetra zany amin'ny fanambaran'ny Apôstôly ny bokin'ny Tesaloniana manao hoe rehefa neny trompetan'Andriamanitra dia ho avy ny tompo. Ry mpiara-mianatra namana, amin'ny taridalantsika dia misy azao teny zao manao hoe ny fiavian'ny tompo no fanantenana mafinaritra indrindra nandritra ny taonjato rehetra ho an'izay mpanaraka azy. Io ny teny fikasana ataon'ny mpamonjy zay raha niainga teo tendrombohitra oliva izy. Ho avy izy hitondra fiainam-baovao. Ho avy izy hitondra fifaliana ho antsika tsirairay avy. Raha teraka teto an-tany Jesosy tao Betlehema dia vitsy ihany nahita azy, vitsy ihany nahafantatra ny viviny, na dia efa nolazainy ny faminaniany ireo mpaminany azy, saingy amin'ny fiverenany fandrony kosa ny maso rehetra ahita azy. Velomy amin'izany ny fanantenanao. Aoko zany no anentana anao, aoko zany anosika anao mandrakariva ifandray amin'ny Jesosy. Rehefa nandinika ny ten'Andriamanitra ireo mpanao fivavahana dia niazakazaka tokoa. Ary anisan'izany William Miller. Zay le fizarana faharoa antsika amin'ity androany ity. Rehefa William Miller moa dia fantatsika tsara fa lehilahin'Andriamanitra anankiray zay nitondra fanavozana teo amin'ny ara-pivavahana. Nanomboka namaky ny Baibolina izy, nanomboka tany amin'ny Genesis. Ary William Miller rehefa mianatra Baiboly dia mandray ny penina izy, dia mandray an-tsoratra ireo zavatra tokony ho tadidiana. Ary tsy mamadika ny pejy izy raha tsy efa mazava taminy. Ary zay natonga ny fanahy masina anampiany William Miller amin'ny fanazavana ny ten'Andriamanitra. Ny zavatra anankiray tena nampiasain'ny William Miller dia le voalaza amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia toko 7:20. Mpaminany Isaia toko 7:20 ka ny 9:10 izay manao hoe fa didy anampitidy, didy anampitidy, fitsipika anampifitsipika ary fitsipika anampifitsipika, kely ety ary kely re. Dikan'izany dia zao tsy nionona tamin'ny andinitsoratra masina anankiray William Miller, fa ny andinitsoratra masina anankiray dia mivoahany ny andinitsoratra masina hafa, dia ny andinitsoratra masina hafa dia voahany ny andinitsoratra masina manaraka. Ary rehefa nanaraka ny fandaminana io fomba fandinihana ny Baiboly io William Miller dia tonga hatrany amin'ny fandinihana ny faminaniana. Ary rehefa tonga teo amin'ny fandinihana ny faminaniana teo amin'ny bokin'ny Daniel dia natsikatra ireo zavatra faminaniana maro samihafa ka nataony nahitany William Miller ireo tandidina kanefa nambarana faminaniana ny hevitra izany rehetra izany, tahaka ny hoe ny rivotra dia maneho fifandirana sy ady, ny rano ara-paminaniana dia maneho vahoaka betsaka maro samihafa.
rehefa milaza ny baiboly ny faminaniana vehivavy ny mpaminaniana de milaza fa fiangonana izany ary teto ihany kio de niraisiny William Miller ilay fanaovana kajy ara-baiboly hoe ny taona ray ara-paminaniana dia andro iray ara-bakiteny. Ny andro ray ara-paminaniana de taona ray ara-bakiteny. Niraisiny William Miller zany ka rehefa tonga teo amin'ny fandinihana ny faminaniana izy de tonga teo amin'ny bokin'ny Daniel toko 9 nandinika ny Daniel toko 9 izy nandinika ny Daniel toko 7 izy taona nahitany William Miller lay faminaniana ngezabe anankiray le lava indrindra de miteny 104 andro. Rehefa nandinika an'izany William Miller de ny fanahy masina nanampy azy ary rehefa nandinika teo hatrany izy nampitahany soratra masintasy roa de zao ny zavatra nitranga hoe zao ny taona tasainy William Miller hoe raha nanana fandaharam-potoana manerana baiboly manontolo Andriamanitra de azoko antoka fanany fandaharam-potoana koa izy amin'ny fiverenany fandrony de nanomboka nandinika William Miller tao amin'ny Daniel toko 9:4 no nydiniany William Miller ary taony nanambaran'ilay faminaniana nambara tamin'ny Daniel fa hoe nisy fanadiovana ny fitoerana masina ka taitra William Miller satria efa tao am-pony hoe rovina re tompony farany ty fahorenta amin'ity tany ity de ny everiny William Miller fa fanadiovana ny tany amin'ny afo le fanadiovana fitoerana masina ka tamin'ny kafaliana no nandinihany lalindalina kokoa hatrany ny baiboly ary zavatra nafinaritra tonga hatrany amin'ny fepitaona zay tokony anombohana lay vanim-potoana izy le hoe 340 andro amin'ny Daniel toko 7 andininy 7:20 de zao ny voalaza hoe dinio miteny ary ako fantatrao ny fahitana de hitany tao ihany koa hoe ny 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànana masina ny teny hoe voatendry de ny dikan'izany de hoe nisorona na hoe nalana nomena 70 herinandro ny vahoaka Jiosy mba hanarenany ny fifandraisany tapaka tamin'Andriamanitra. Ary rehefa nandinika tao William Miller aiza ho aiza re ny mety ahitana ny fanombohana azy ka rehefa takatry mi William Miller fa eto no nanombohana an'io 70 herinandro io de ho fantany ny fiafarany ny 340 andro izay anana ny fanantenana fa hoe ho avy amin'ny fotoana io Andriamanitra Jesosy le tiatsika. Rehefa nandinika William Miller de endy tokoa fa tonga ndray tao amin'ny bokin'ny mpaminany Ezra izy. Rehefa tonga tao amin'ny mpaminany Ezra ny Miller de nahita tao didy anankitelo samihafa navoaka ny mpanjakany Persia, mpanjaka Artakersesy. Nisy didy anankitelo nivoaka, ny didy voalohany de tamin'ny taona 930 talohan'i Kristy. De ny didy faharoa tamin'ny taona 230 talohan'i Kristy, ary ny didy fahatelo de ny taona 750 talohan'i Kristy. Fa rehefa nandeha ny fandaminana de le taona 750 no nanan-kery indrindra ny verenany Jiosy ndray any Jerosalema mba hanangana ilay tanàna zay potika natao Nebokadnezara ka naovana fahirano zany tanàna izany. Ary rehefa nandinika William Miller dia hitany hoe tamin'ny taona 750 nanomboha le fanisana ny 340 andro. Ka rehefa natao ny kajikajy nataony William Miller de nahitany fa raha esorina amin'ny 340 taona ny 770 taona araka ny faminaniana de tonga tany 700 izy no sisa tavely ary de nitondra ny William Miller zany tany amin'ny taona 470. Tsy mbola tsy poriana moa ny fampiresantsika eto satria ao amin'ny 70 herinandro moa de misy zavatra maro samihafa zay nambarany fa ny 70 herinandro ho an'ny Jiosy de ny farana teo amin'ny fitoraham-batony Stefana tamin'ny taona 430. Ary teo amin'ny fotoana io de nitodika anakany amin'ny jendrisy Andriamanitra ary notoriana manera zao tontolo izao ny filazantsara de taitra William Miller fa ho avy Jesosy amin'ny taona 470 ary de nanomboka nitory an'izany saingendrisy diso fanantenana William Miller fa hay tsy ny tany no diovina fa ny fitoerana masina any an-danitra. Ary nanomboka teo indray de nanomboka nandinika ary nanamafy hatrany hatrany fa na de diso aza ny fiheverana hoe ho avy tamin'ny taona io Jesosy de nanaiky William Miller fa tsy maintsy ho avy Kristy ilay mpamonjy azy. Ry mpiara-mianatra namako isany tsy nilaza intsony Jesosy amin'ny iverenany ankehitriny fa kosa izy nampanantenana fa ho avy indray.
tsy nanakana ny William Miller tsy fandray amin'Andriamanitra ilay fahatso-panantenana lehibe zay ny ainany. Ary iriko ihany koa tsy hanakana anao tsy fandray amin'Andriamanitra ny mbola tsy verenan Jesosy androany. Fa vao maika aza tokony ho amafisitsika isan'andro san'andro ny fifandraisantsika aminy zare ho avy tsy ho ela Jesosy. Hoy ny tenin' Jesosy manao hoe koa miomana kosa ianareo fa am'izay ora tsy ampozinareo no iavin'ny zanak'olona. De miantso anao indray andao ampitombona mandrakariva ny fifandraisana amin'i Jesosy. Andao sika rehetrarehetra samy mba ho entany ny fanantenana. Ary andao sika rehetrarehetra samy mba nentana ny hafa iomana zany fiverenana zany ho avy tsy ho ela Jesosy. Hita ianao ny Andriamanitra ary anome ny fiatananao no sy ny ankonanao ane ilay tompony fanantenana satria ho anao ho ny antony iverenan'i Jesosy tsy ho ela intsony. De faniriko indray de mba niona aminao indray amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra kanefa alohan'ny isarantsika aloha de entaniko indray ianao ndao toanantsika hatrany ity sekoly mahafinaritra antsika ity ka de ho tanterahantsika izany fanohanana ny sekoly itsika izany. Iaraka ivavaka arsika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra misaotra anao izahay fa tsapanay fa tianay ianao. Na de tia amin'ity tany feno fahoriana ity aza no misy anay de mbola nampatsivinao anay indray fa misy fanantenana zay tokony imatimatesanay, misy fanantenana zay tokony hofikirinay ary misy fanantenana zay tokony anentana anay ifandray misimisy kokoa aminao. Mitahiry anay ary aza mafoina masaraka anay. Apetraka betananao ty piaino, ty piara-mianatra amiko ity, aoka ny fiadananao, aoka ny fanantenananao no iaina ny andavanandro. De mitahizo sekoly izao minaran Jesosy. Amen. Mianatra eo tongotrao